Vatsimpana entin'i Pasteure RATIANARIVO Léa. Hoy Jehovah tompony maro, mitsangana ianareo ka andeha isika hiakatra ny Ziona, ho any amin'ny Jehovah Andriamantsika. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay ry tomponay sy mpanjakanay tratra ity maraina ity noho ny fahalebiazan'ny famindraponao sy ny fitiavanao. Ary dia miarabanao mpanetreteny izay manorika ny tongotra masina ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Misaotra indrindra satria nalatsaka ao ny andon'ny marainanao mba hanondraka sy hamonto ny tany maina sy mangetana mba hahafahan'ny zavaboary sy ny zavamananaina rehetra miaina sy manam-pahavelomana indray amin'ity maraina ity. Mihoatra noho izany ny fanahinay satria tonga ianao mandona ny saham-baravaran'ny tokantranonay dia ny varavaran'ny fonay mba hahafahanay koa mandray sy mampandrosa anao ka androtsahanao sy anondrahanao izay tany maina sy mangetana, hahafahanao manisy zezika sy miala nenina aminay tsiraray avy. Nitenena aminay amin'ny alalan'ny fanenao masina ra Jesosy amin'ity vatsim-panahy ity mba azahoanay mamakivaky izao tontolo andro izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay mpikarakara sy mpanamboatra ary mpanavao no angatahanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Misaotra mpamonjy eo. Alleluia. Amen. Mbola faly miarabantsika tsiraray avy tratra izao maraina izao ka ahafahantsika manaraka izao vatsim-panahy izao amin'ity maraina ity. Ny tenin'Andriamanitra izay hanovozantsika ery dia ao amin'ny filazantsara ny Luka toko 7:20 andininy 9 ka hatramin'ny 7. L'Évangile selon Luc chapitre 13 versets 6 à 9. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nanao ty fanoharana ity izy hoe nisy olona nanana aviavy nambolena teo an-tanimbolobony, dia nakeo izy nitady vota aminy fa tsy nahita. Ka dia hoy izy tamin'ny mpamboatra ny taniboloboka, indro efa 3 taona izay aho no tonga nitady vota amin'ity aviavy ity fa tsy nahita. Ka pao io, nahoana io no manimba ny tany? Fa ny mpamboatra namalaka nanao taminy hoe, Tompoko, avelao ihany izy amin'ity taona ity, mandram-piadiako manodidina azy, ka asiako zezika, angamba mbola moa izy, fa raha tsy izany dia hokapainao ihany. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany dia tenin'Andriamanitra efa haintsika tsy anjery tsara, ary toa efa rasena mizara izany tenin'Andriamanitra izany dia mahay izany avokoa itsika tsiraray avy. Kanefa matotonga amintsika amin'ity maraina ity amin'izao vatsim-panahy izao izany tenin'Andriamanitra izany dia fantatry ny Tompo fa mbola misy tianao ambara, misy tiany anamboarana antsika ary koa hampandiny tenantsika tsiraray avy. Izay no mahatonga ny loha hevitra amin'ity maraina ity hoe avelao ihany aloha izy ho eo amin'ity taona ity. Samy miara-mahafantatra isika fa ny mpamboly rehefa mamboly dia manantena vokatra amin'ny fotoana fiotazana. Tahaka izany koa ny mpamboly voankazo iray manantena hioty voankazo eo amin'ilay hazo fihinam-boa izy rehefa tonga ny fotoana ny fiotazana. Araka izao tenin'Andriamanitra novakitsika tao amin'ny Luka toko 7:20 andininy 9 ka hatramin'ny 7 izay milaza ny fanoharana mazava tsara ary mampiseho ny fahatezeran'ny ilay tompon'ny tany ny fambolena. Iza moa le tena tezitra eto dia Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo izay nandalo teo amin'ny laonan'ilay aviavy tsy namoa, satria rehefa naona izy dia nahita izany aviavy izany ka nanantena ny ahita voa tamin'ilay aviavy kanefa ny fanohatra tamin'izany ny zavatra niseho. Ary efa taona hoy izy ity mpamboly ity no naniry teo ty hazo aviavy ity, kanefa tonga teo amin'izay Jesosy Kristy Tompo izay voalaza fa handalo hitady voa satria naona dia tsy nahita voa tamin'izany aviavy izany. Ary izay indrindra nahatonga azy niteny tamin'ilay mpamboly
hoe tapao io nahoana no mameno ny tany sy ny toerana tsy misy dikany milana azy. Namaly an' Jesosy anefa ty mpamboly izay feno fanantenana sy nanam-pinonana na hoe Andriamanitra ô, Jesosy Kristy Tompo, avelao ihany aloha izy ho eo amin'ity taona ity. Isika izay miaino izao vatsim-panahy izao amin'ity maraina ity dia milaza fa kristianina, minon'Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina. Manana anara-panimpona maro samihafa, na fantapatatra ny momba n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy, na ny fivavahana kristianina izay nanomboka tamin'ny fahazazantsika nandritry ny taona maro, kanefa moa ve mba misy vokatra, nisy voatsara ho an'ilay paharentsika isika tsirairay avy. Maro ny ray aman-dreny mbola miaina amin'ny fihaonan'izao tontolo izao amin'ny lafiny rehetra. Betsaka ireo tanora izay miliba sy mieritreritra fa ny fahatanorana no tena fotoana anararaotana amin'ny fiainana. Tsy vitsy ireo adolan-tseto manandrana ny fiainan'izao tontolo izao, dia samy mahay sy miaino, mivavaka isaky ny alahady ireo karazan'olona ireo, kanefa moa ve efa niova fo, niova fanahy, niova saina, tanteraka mba ho tena hazo hamoa hahitana vokatra tsara ny fiainana. Izao sy anao no azo fihinam-bola izay ny tenin'Andriamanitra eto, ary tonga amintsika tsirairay avy izany teny izany amin'ity anio ity, fa ho avy tokoa Jesosy Kristy Tompo hikapa antsika rehefa tsy ahitany vokatra itsika. Kanefa mbola manome fotoana izy amin'ity taona ity mba hialanenina ny mpamboly azy, dia ireo mpiandry ondry eo amin'ny saha izay hanovozantsika hery izany. Mivavaka ao antsika mandrakariva ireo mpiandry ondry ho an'izay mbola tsy niala tamin'ny fahazaran-dratsiny sy ny fahotana rehetra, izay fantany fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'i Jesosy Kristy Tompo, ka mbola iainan'izy ireo amin'izao fotoana izao, mba hanapahany hevitra ka hanolorany tena feno sy tanteraka, ary hanaiko tarihan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana ratsoratra masina samihafa, mba hahatonga atsika hiova fo tanteraka. Mba tadiditsika tsirairay moa fa isaky ny misy zavatra mafy na olana saro-bahana, areti-mandringana, olana tsy ahitana vahaolana dia milaza manao hoe tsika hanolo tena sy hanao sitrapon'i Jesosy aho rehefa tafavoaka ao anatin'izao zava-miseho izao. Meko an'i Jesosy tanteraka ny fiainako sy ny momba rehetra amin'ny atsipiriany. Kanefa rehefa tonga ny fanavotana dia eo amin'ny molotra fotsiny avokoa ireny rehetra ireny, fa ny sitrapontsika ihany no ataontsika, ary maika aza manao ny fiainana sy ny fomba mampanao fieritreretana tena lavitra an'Andriamanitra. Soa fa mbola misy ireo mpanompon'i Jesosy Kristy Tompo izay nitendre ny karakara ny tany, mbola manohy mivavaka, mangataka famindram-po sy famelan-keloka ho an'ireo ondry, ho an'ny reny azo tsy mamoy ireny, mba avela eo ihany aloha amin'ity taona ity, ka ho voatondraka amin'ny vavaka izay tanterahan'izy ireo, ho feno ny zeziky ny tenin'Andriamanitra ary ho kolokoloana amin'ny fampianarana maro isan-karazany eo amin'ny sazay anindriny amin'ity taona ity. Ka hanjara antsika tsirairay izay azo fihinam-boa, na hanaiky ho karakaraina isika, hanaiky ho tondrahana, ary hanaiky koa moa voa mendriky ny fibebahana.
Anio Jesosy Kristy Tompo dia mampatsiahy antsika amin'ny alalan'izao fanoarana ny avy tsy mamoy izao, izay mety efa mitsambatan'olona rehetra izay milaza fa mino an'i Jesosy Kristy Tompo. Na ray aman-dreny ianao, na tanora, na ankizy, na antitra, nefa tsy miala amin'ny fahotana. Rehefa manome fotoana ampibebahana ny olona rehetra Andriamanitra, dia tsy handefitra mandrakizay amin'ny fahotana. Ho avy ny fotoana hanesorana ny fahasoavan'Andriamanitra ka izay tsy mibebaka dia ho faiziny tsy misy indravo intsony. Tsaroa fa ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo no tokony hamporisika antsika hibebaka ka hatanterahantsika izay voady sy fanekena rehetra izay nekentsika teo anatrehan'ilay mpamonjy sy mpanavitra antsika dia Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Tapao ny hevitrintsika fa mbola mitalao mandrakariva isan'andro ny mpikarakara ny tanim-boaloboka hoe avelao ihany izy amin'ity taona ity fahazakapaina. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika ny fibebahana feno sy tanteraka. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny fampasivanao anay amin'ity fanoarana ity amin'ity maraina ity, izay mety efa aminay tsiraray avy satria izay tokoa no avy tsy mamoa. Ary dia miteny ianao hoe kapao io fa mameno ny tany, mameno ny toerana tokony hamoazan'ny hazo fihinam-boa hafa indray, rehefa tsy hamoa zahay tsiraray avy voamendriky ny fibebahana. Kanefa Jesosy, misaotra anao izahay nandefasanao ny mpanomponao, izay mbola mampatsiahy sy mampianatra anay tsiraray avy, izay mikolokolo ny fanahinay, izay mampafantatra anay ny fahotana sy ny zavatra tokony hibebahanay, ary mbola miala nenina aminay sy mampatsiahy anay ny tokony handraisanay fanapahan-kevitra. Jesosy malalo, aza vela ho variana sy sondriana ny amin'ny zavatry ny tany izay tsiraray avy. Fa rehefa tonga tokoa ny fahatezeranao ka tapitra ny fotoana izay amindranao fo, dia tsy handefitra ianao fa efa tonga eo ampototry ny hazo ny famaky ny fahatezeranao, ny famaky ny fahaviniranao, ary dia tsy hisy intsony tokoa ny fotoana izay hibebahanay. Amin'izay izahay vao hanenina. Sanatria anie tsy eo aminay izany, izay mandray ity vatsim-panahy amin'ity maraina ity, fa kosa tena ho rikoriko-pahotana izahay dia hibebaka sy hifona ary ho tapa-kevitra tanteraka, ary tsy hanaiky anao fotsiny amin'ny molotra fa hikatsaka anao tokoa ny amin'ny fo sy saina sy fanahinay, ary hanaiky anao tanteraka ireo voady rehetra sy ny fanekena izay efa nekenay teo anatrehanao nandritry ny fotoana ny fizahan-toetra sy ny fitsapana, kanefa namoahanao anay tao anatin'izany memy sy afo miredareda izany ka nampamoaka anay ho mpandresy anao. Sanatria anie Jesosy tsy ataonay taim-boraka avokoa ny fanavotana rehetra sy ny fahasoavana izay natobaka ao teo amin'ny fiainanay, fa hanananay fanapahan-kevitra dia anaiky izay Jesosy hibebaka ka hanavao ny sainay sy ny fo ary ny fanahinay ho tena kristianina marina sy mpino anao, ka hitondra ny fahazavanao sy hijoro vavolombelonao hanompo anao tanteraka amin'ny fo sy saina sy fanahy. Raha izay Jesosy io fa zanak'Adala mpaniasia. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ilay mpamonjy sy mpanavitra, izay miala nenina aminay tsiraray avy no hanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy io. Aleluia. Amen.